ny voninkazo raha mivelatra dia mizara ny akantony manome fofomanitra ho any manodidina azy. Amin'ity sabotsy atoandro ity dia indraminay ny voninkazo mba hisolo tenanay, hiarahaba-nao any atokantranonao sy amin'ny toerana izay misy anao. Folakandro miavaka sady mahafinaritra ny arahantsika manana amin'ity anio ity, izay inonay fa Andriamanitra mihitsy no mampiray antsika eto. Fandaharam-potoana miavaka sy tsara no atolotra eo anao. Anisan'izany ny fandaharana ho an'ny tovovavy, izy dindinika iarahana amin'ireo tovovavy. Fahasalamana ho an'ireo vehivavy izay miomana ho reny. Lalao ara-baiboly, fandaharana manokana ho antsika ankizy. Isy ihany koa ny hira fiderana ary indrindra fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Koa manasanao ampitiavana ry izahay mba anaraka finaritra izany hatramin'ny farany. Ny tanora zarenao izay mihira fihiram-baovao. Ny afa-tsy Kristy notorina, dia ny mandra-piavy n'indray. Ny tanora zarenao izay mihira fihiram-baovao. Ny afa-tsy Kristy notorina, dia ny mandra-piavy n'indray. Ho anao, eny am-fony ny aino anao. Aza tao very mananaka vary, maty teo Kristy hamonjy anao. Samihafa ny fiavy anazy, fanatamba sy Kristy ho iray azay, hanambara fitiavan-dehibe, vita teo ka marindra mandeha. Ho anao, eny am-fony ny aino anao. Aza tao very mananaka vary, maty teo Kristy hamonjy anao. Ho anao, eny am-fony ny aino anao. Aza tao very mananaka vary, maty teo Kristy hamonjy anao. Aza tao very mananaka vary, maty teo Kristy hamonjy Fary miarabantsika rehetra tratrizao fotoana manokana izay resadresantsika eto izao. Isy hetsika manokana izay ho tanterahana ny faha-enina ny volana Martsa 2024 eto amin'ny tokotany lehibe ny Federasiona Madagasikara Avoana eto Soamanandrariny izany, izay hetsika karakarain'ny vehivavy izy io. Hetsika manokana anaovana fizahan-pahasalamana maimaim-poana izay anasana ny olona rehetra, izay indrindra ny antony
ny anolorako antsika ny rahavavy Dr Vola izay anisan'ireo mpiandraikitry ny fahasalamana ao amin'ny sampana medidiny vehivavy. Inasinona moa Dr Vola no karazana fizahana fahasalamana maimaim-poana ho hitantsika amin'io faha-enina volana martsa Alahady io. Eny expo santé moa zany nilazantsika anazy fahafantarantsika anazy zany hoe fizaham-pahasalamana maimaim-poana izay anasana atsika rehetra izay marary zay aloha voalohany zany. Eny mety tsy marary ihany koa fa mety hitilo ny fahasalamana. Ety amin'ny tokotany be ny FMC ety Soamanandrarana zany no ahitanao izany ka hijerevana ny fahasalamana, hijerena ny tosidra, hijerena ny lanja, hijerena ny diabète, izahana koa ny col de l'utérus sao sanatriavana misy cancer, hijerena ny nono ihany koa sanatriavana misy ny cancer, misy ny fanomezan-drà. Raha misy zany eny amintsika any manana fanomezam-pahasoavana fanomezan-drà dia tongava. Amin'izany fanomezan-drà zany dia manome rà manome aina. Koa hita amin'izany maimaim-poana ireto lazaiko ireto ny VIH, tiliana maimaim-poana izany, ny syphilis, ny groupagenao. Zany hoe maimaim-poana avokoa ireo raha ohatra ka manome rà aty amin'ny FMC ianao androany, ary misy koa moa amin'ny valomarsa any amin'ny HIRA. Fa amin'ny 6 mars io zany dia ny banque de sang eny amin'ny HIRA mihitsy no hitondra n'ilay mobilany ety Soamanandrariny dia afahanao manome rà ka tsy mahafata manome rà. Tsika rehetra zany izay feno 12 taona manana kara-panondro ara-dalàna tsy niaro tory kosa aloha dia afaka manome rà maimaim-poana, misy sakafo kely izay homanina ho anao amin'izany. Ankoatra ny fanomezan-drà maimaim-poana dia misy ny fitiliana maso, fijerevana maso, izany hoe jerena ny masonao hoe mila manao solomaso sa marary maso. Hojerevana ihany koa ny taolana, misy spécialiste momba ny taolana tonga dia misy spécialiste momba ny zazakely ihany koa kanefa limité ihany ny zazakely aloha fa izay tena marary ihany ny zazakely no entina satria misy ireo akany izay tezaina eto amin'ny FMC ireo no ankizy izay ho tsaboana maimaim-poana ao koa. Ankoatran'izay dia misy ny fijerevana diabeta hoy isika ary afaka manontany dokotera azy raha misy aretina tianao antaniana azy ireo. Ya, be dia be moa zany ny hetsika arak'izay voatonona teo amintsika teo izay ka dia anentanana antsika rehetrarehetra ho an'ilay olona izay efa ao anatin'ilay hoe mpanome rà matetika izany dia izao hoe antsoina antsika rehetra, antsoina isika raha ilay voalazan'ny dokotera teo dia manome rà manome aina. Fa izao aza miaro tory dia afaka misakafo tsara ihany tsika mianga avy any an-trano. Arak'ilay resaka teo ihany koa dia ho any ankizy kely misy an'ireo ankizy any amin'ny akany izay efa misy hatrany amin'ny 27 any izy ireo miaraka amin'ireo ankizy avy atsy amin'ny Kids Hope ao amin'ny orphelinat-tsika dia ireo zany aloha no ezahana ho jeren'ireo dokotera pédiatra mialoha fa raha tena misy hoe ankizy tsy afaka ny manana fahafahana mihitsy izy makany amin'ny dokotera fa io no mba ahafahany mijery ny fahasalamana zany dia ataoko angamba fa ho jerentsika anaovantsika fizahana manokana izay zaza izay. Fa eto dia manentana antsika vehivavy namana rehetra raha hitanao hoe misy namanao tianao hoentina amin'io hetsika io dia fotoana zany zao mba hanapitsika satria ilay hoe andeha ao anatratra ny tontolo koa dia andaontsika mba hanampy ny hafa ny amin'izay hetsika izay. Lehilahy moa zany azo entina amin'io? Ya, azo entina ihany koa ny lehilahy. Fa izao misy ny hetsika rehetra moa zany totrany hoe vehivavy daholo le mpanao anazy fa na dia izany ary afaka raha misy tena hoe ho avy eo ny lehilahy tsy maninona fa raisinay foana ianareo. Dia ao anatin'izay ihany koa efa eto ihany isika dia mampatsiahy kely fotsiny angamba ny hetsika amin'ny 20 martsa arak'ilay voalazan'ny dokotera Vola teo misy ny hetsika manokana izay ho atao eny Befelantanana dokotera Vola. Ya, asaina koa zany isika rehetra membre isa-piangonana
ny mba izara amin'ity indray mitoraky ity zany dia ao amin'ny sampana miady amin'ny herisetra no alehantsika zany hoe misy ireo namantsika atao hoe namantsika izy ireo satria tratra ny fanolanana dia ny ankizy sy ny vehivavy koa manasa mpitiavana re manasa mpitiavana atsika mba hivingitra hitondra izay zakatsika anampianan'izy ireo fitafiana sy PPN zay ngamba no angatahantsika amin'izy ireo manao fontsika ary zay nisorana atsika mafy zany tena manao ampitiavana dia raisinay zany ao amin'ny HGRB na be felatanana ao amin'ny service pédiatrie zany zay amin'io Valmarsa io talata izy io vehivavy tsy miasa amin'io dia tongava daholo vingitra na dia savony kely drap kely kosy sakafo ronono serviette hygiénique ilaina zany ilaindreo zany fantatra koa misy zavatra ilainy zany zazakely ilain'ny vehivavy zany dia hoeto tena raisina mpitiavana ataovy be da be manolotra be da be ho an'i Jehovah isika satria ireo madinika ireo naman'i Jehovah anisany koa zay tsy afaka manome raha amin'ny 6 marsa zany noho ny alaviran'ny toerana ohatra akaiky anazy HGRA dia amin'ny Valmarsa io afaka manome raha tsarovy fa manome raha zany dia mamonjy ireo zay very raha rehetrarehetra ary ny manome raha dia tsarovy fa manome aina ka ampitiavana no anolorantsika zany rehetrarehetra zany tongava so daholo patsaivoko kely fa misy odikakana kely sy fanafody zay mba azonay zaraina ho anareo mandritra ny fotoana ny Expo Santé amin'ny 6 marsa io. Ya, izay no azo resahana mahakasika ny hetsika izay karakarain'ny vehivavy fa eto dia manentana antsika rehetrarehetra na lehilahy ianao na vehivavy ianao afaka manome raha dia tongava fa hifanometanana isika hamonjy ny ainy hafa isika ary amin'ilay hetsika izay kasaintsika tanterahana ny fahavalon'ny volana martsa dia izao misy zaza voaolana misy vehivavy voaolana reny voaolana maro ao amin'ny hôpitaly be felatanana ao ary izay ny anaovana antso manokana hoe andao hifanometanana isika izay azonao anampiana ny hafa dia ny tompony hitahantsika rehetrarehetra mirasoa antsika tompoko. Manao ny anareo namana fisiavanana namana mifankaty namana fisiavanana namana miaraty pepeo aisindriteo pepeo ahoana kia ikapapeko tazakindry tao ambadika tao aretsy tao amin'ny zareo tao avaritra tao hafa misy zavatra manahirana ny zareo ao dia mba atao kely anampahery azy mitondra tamin'ny fanantenana izay eo amintsika zany fa maninona raha bebe mahita lazana foana fa jereo anie mamano soa jereo koa zao mamano lita zao tsy voatamaraina koa izy tonga teo iny
bebe zany de manana lazaina amin'olona rehetra foana. Zany mihitsy tokony ho izany mihitsy anetsika satria tsika manana ny Kristy izay mampahery atsika dia anjarantsika koa ny mampahery ny hafa manodidina atsika. Izany ene no antom-pisiantsika bakoly tsy fa maninona zao ohatrany mba miaraka manao vaky tena amin'ilay soratra masina foana tsika sy bebe fa za ohatrany tsy tadidiko angereny zavatra ireo indraindray dia za zao mba te hampahery an'le namako ntomany tahatsiny efa tsy hitako hoe ina tenenina anazy. Aza malahelo dia aza kivy fa rehefa mianatra foana rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro dia mahatadidy mahatsiaro afaka mampahery ny hafa mandrakariva. Mahereza ny zanako izany fa arakaraky ny anaranao arakaraky ny itombonao no mahatonga anao manana teny mandrakariva ampaherezana ny hafa. Mahereza ny zanako izany nalamoa zaniko tanao ina zany zao bebe io. Ohatra ny fotoana tokony amakitsika roa indray zao tokony anarantsika roa ny tenin'Andriamanitra fa mialoha zany aloha mba tsy tapatapaka an'ilay fotoana andeha aloha maka rano oka aloha alaiko vetivetiny so enary sakonke manampy amin'ny bebe foana de maka rano de rehefa aveo manatra soatra masina eny ary ty ary aingana alay vondrano aza taraiky be ihany fa manjary lasa tsy mahavita mianatra ny tenin'Andriamanitra tsika sindry dia aingakaingana dia fenona ny siny be jokako amty ve ity so mainty kelina sarboty ity solo dokative anje kosa bebe rovina ki bebe vao feniko zany simbe andrisana feno io rehefa maharitra dia mandeha aingakaingana dia mandeha mivezivezy eo fa rehefa elaela mahazo rano dia sasao tsara ny sao diovina tsara dia izay vao asiana rano amin'izay azakana azy aingakaingana ny zanako fa rehefa manao mahavita tsy te hamaly amin'ny bebe fotsiny fa aiza koa ve dia so fakana sarbo so gogoka akana ranoray sotro be eny andeha bebe andeha andana fa miandry anao eto enary sotra tompoko eto ty le rano haka rano ny amin'ity soty laloha ataoko ihany aloha le izy fa bebe iny konge mampalahelo anahy koa raha vao mamaly valy anazy zay tsisy tena be fitiavana be mihitsy laloha haka rano andre kako inona koa zay rano to tsisy rano koa natao anatin'ilay sao laloha tonga dia stomboko mafy be le sao dia amin'izay mety mba hazaka rano kely na dia mba kely fotsiny ary inona koa na laloha ihazakazaka kely tsisy mihitsy raha olona efa impolonaka zay rerakaka tsisy mihitsy laloha ka faraparany lao verina any amin'ny bebe fa tena tsisy mihitsy le azoko tamin'le sao handray nefa zao alahelo be zao bebe raha vao tsy maka rano ao fa alaloha hiezaka ihany arak'le voalazany teo aka ihany aloha dia hitako indray ny fandehan-javatra rehefa aveo tena tsy mety mihitsy andray zay mbola tsy niverina ihany dia tsy nahazo rano tokoa va re eny mety tsy ahazo ihany aloha fa rehefa mivezivezy eo rehefa maharitra mety ahazo kely ihany na dia tapaky ny siny be ary andray andeha ho any an-tsaha aloha iantso azy
Bakolya! 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 Bebe Aiza ianao aiza ianao aiza le ranona raina andray fa maninona no mitomany Kasanga bebe tsy tia marifaly eo bebe fa jerenga tsisy rano ngeleso bebe. Misy rano kely eo azony se anasana tare na de kely ara ve de tsy nahazo. Tena tsy nahazo mihitsy a bebe fa nanao ny ezaka rehetrarehetra jerengeleso tsisy rano mihitsy atao anatiny bebe jerenao ne tsisy fa efa mba madio kosa tsy efa nadio tsara ve. Waio ataotsy leso mainty kely tsony Wai ary tsy hitako mihitsy tsy lasa leso mainty kely tsony vokatry le zaly nanatsoboka anazy tanaty rano iny foana zany de le mivezivezy nanapaharetana iny zany de lasa niova ny lokon'ny leso. Tanao fa lasa tsara tare leso na de mbola tsy mahazo rano ary efa misy zavatra tsara rehefa maharitra mahavita zavatra tsara. Ve kay zany bebe kay tsy apaka rano anay kay zany ny tanjony bebe fa hoe amelesina anay zany ny tanjony bebe androany. Za indrindra no tiako ampitaina aminao androany Bakoly zao no lazaiko anao rehefa manao zavatra ianao ka maharitra de mahavita zavatra tsara de tahaka izany ihany koa rehefa mazoto mianatra ny tenin'Andriamanitra de manana fifaliana satria mahay mampahery ny hafa mandrakariva mahavita mampianatra andreny namandreny tahaka ny nataonao zao naharitra tao amin'le rano tao ianao fangalana rano na dio ny soanao efa zava-dehibe ne zany de tohizana mandrakariva tohizana foana fa nefa rany mahavita mampahery andreny namanao le namanao ny tomany mo na narazany zanako zany teneno izy hoe isika de zanak'Andriamanitra tokony tsy ho kivikivy fa manana fanantenana mandrakariva eo amin'ny Kristy. Saotsaki bebe mankasitraka andrinja fa ndeha ho any vetivety lasa telo so andrilo telo fa le so tsara tary andrilo fa za aloha mbola andeha ho any amin'ny le namako vetivety teny aminazy vetivety lasa vetivety fotsiny bebe vetivety fotsiny mandra-pionary eny ary aza mijanona elany fa tsika sindreny mbola hianatra ny tenin'Andriamanitra aza ela zana eny Daholo ny namako rehetra androany de nandray lesona tsara be za androany satria haika tsy akarano ny tena tanjony bebe fa hampianatra na hoe mila faharetana ohatr'izany kokoa ngekiry namako le fianarana ny tenin'Andriamanitra mila maharitra mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika za zao androany fantatro amin'izay dikan'le ao amin'ny ohabolana donc vakitsika le izy rakizy ohabolana toko fa 3 andininy fa 5 ohabolana toko fa 3 andininy fa 5 ka hatramin'ny fa 9 ndao arikafatsika amin'ny baibolitsika matokian Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao aza manao anao endry matahoran'i Jehova ka mifadiny ratsy dia ho famelombelomana nofinao izany sy ho famanandona ny taolanao. Zao zany rakizy mila mianatra matoky isika
mila mianatra manana faharetantsika fa rehefa matoky sy manana faharetantsika de an'Andriamanitra ny sisa de izy manova. Hitanareo zao zao matoky fa tsy ho loadoka tsony ny saoko amin'ny manaraka satria mifikitra amin'ny teny fikasany Jehova. Amen. De milaso atsika kizy rehetrarehetra manaraka an'izay tsika velomo.
sire anenina ihany izy ire tsarovy fa tsy mbalivany ny fiainantsika eto an-tany ny atanorana rilay tsy mandraky izay fa ho avy ilay andro iray nareo indray no reny tsiray tsika oe hatsareo ny terakanao fa raha manantsiny izy ala tsy hoe tonga lafatrakory hidada sindeny fa olona ihany izy re teny mba misy ny fahaleneny Ziurava se fara tena Hanga Handea zainare Relaka nitana Hidausi manansi Ididini rai fahati Hatare urai amajen Enu iziramba miten Fatulu chisai mata Ireo fica sana Fatulu chisai mata Hana retenima Ifica sana Ziurava se fara pena Hana Handea zainare Relaka nitana Ziurava se fara pena Hana Handea zainare Relaka nitana Faltafiaraka aminao indray izay amin'ity androany ity miaraba manokana atsika vehivavy satria fotoana manokana izay natao atsika izao miraka ny fitahin'ny tompo ho aminao sy ny ankohonanao androany isika dia iresaka hoe vehivavy vavaka sy ny fahatokiny raha mijery ao amin'ny baiboly eo dia misy teny toy izao Marka 4:24 hoe kolazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofa efa nandray anareo zany ny tenin'Andriamanitra kanefa reo amin'ny fiainantsika andavanandro dia somary misy zavatra mampisalasala izany teny izany andeha ilaza fanandramana aminareo vetivety indray andro dia niasa tany amin'ny toerana anankiray izay asa voafaritra ihany no fotoana anaovana azy dia niteny ilay tao amin'ilay orinasa hoe
tapotra ny fiarahantsika miasa satria vita ny asa tsy misy tsony dia nanomboka ny asa ny saina inon'Andriamanitra ny atao nanomboka ny vavaka nanomboka ny nanao fivadikanina tamin'izay fotoan'izay vao vita ny fivadikanina ka hivoaka n'ilay toerana dia naneno ny telefonina dia ilay olona hoe olona 5 sisa ny ilainy ka ianao ny ray amin'izay tamin'izay dia nino fa mamaly vavaka eo ny eo Andriamanitra nefa misy fotoana indray taty aoriana kely dia vita ny fianarana dia nanomboka nianatra indray nanomboka nianatra zavatra hafa dia nijery asa dia nanana faniriana tamin'izay fotoan'izay fa hoe mba teo any ivelany nianarana ny tenim-pirenena hafa fa lazaiko anareo fa hatramin'ny androany mbola tsy lasa ny ivelany dia mipetraka indray ny fanontaniana hoe fa rehefa inona ary Andriamanitra mamaly vavaka aingana be rehefa inona izy ny tsy mamaly mihitsy nandeha ny fotoana dia tany amin'ny taona 1994 tany dia nanao stage tao amin'ny orinasa anankiray nanira niditra ao amin'izany orinasa izany kanefa ny valin'ilay izy dia tsy nisy recrutement tao izany hoe tsy afaka niasa tao efa taona teoriana izany hoe ny taona 24 dia niantsony tao amin'ilay orinasa fa mila anahy misy asa tokony atao ao amin'izany dia mipetraka fanontaniana trano hoe Andriamanitra fa inona izany no tianao atao rehefa inona ianao mamaly vetivetika kely rehefa inona ianao tsy mamaly mihitsy rehefa inona ianao no elaela vao mamaly nandraisako lesina ireo fanandramany anainako ireo aty aoriana vao mahafantatra fa ohatra fotsiny hoe matoa tsy lasa nivelany dia efa nanomana asa ho Andriamanitra efa nanomana ny tsara indrindra izy fa tamin'ny fotoana ny atriako an'ilay toejavatra dia tsy nanana n'izany finoana izany tsy nanantena akory fa nanana ny drafitra tao anatiko fa Andriamanitra nefa dia mamaly arak'izay mahasoa antsika tsirairay avy raha resaka fahatokiana indray isika dia tahaka ny horonan-tsary tsika vehivavy moa dia tia mijery horonan-tsary mihetsika reny tia mijery film ozy izy tsika tantara mitoy ireny dia matetika mitaitaintsika ao anatin'izy ireny ahoana nefa rany nanahoana ihany izany ilay vehivavy iny aty amin'ny farany na ny lehilahy ihany koa dia tia mijery an'izany kanefa tadidio fa ny mpamorona n'iny film iny dia tsy taitra akory izy tsy mitaitaina akory izy satria efa fantany ny farany satria izy ny namorona azy eo amin'ny fiainantsika koa Andriamanitra dia efa mahafantatra satria izy ny mpamorona antsika hoe zao nefa rahantsika zao ny zavatra isy eo aloha ao kanefa tsika matetika dia tsy mahatoky azy akory rehefa mametraka ny fiainantsika am-pelatanan'Andriamanitra isika dia vonona izy ny taridalana antsika izy ny mahita hoe tia ny lalana izay tsy misy loza misy fiarovana kanefa tonga any amin'ilay farany indraindray nefa izao sy anao vehivavy namako dia mitady lalana arak'izay itiavantsika azy nefa isika ihany koa dia te ho tonga any amin'ny farany ny andraisantsika lesina androany dia izao Andriamanitra efa mahita sy mahafantatra ny mahasoa antsika ary vonona izy anatanteraka n'izany eo amin'ny fiainantsika raha matoky azy isika dia andray ohatra farany isika dia nitantarany Mosesy tsy ilay lafiny hoe Mosesy tafiditra tao amin'ny tany Kanana no jerentsika fa ny fitantanan'Andriamanitra azy tamin'izay fotoan'izay rehefa maty Mosesy marina fa maty izy raha amintsika olombelona dia vitatreo Andriamanitra kosa nefa nanomana toejavatra tsara mihoatra lavitra noho ny tany Kanana dia Andriamanitra mihitsy no nitarika ny Mosesy namoa ny Mosesy nitondra azy ho any amin'ny toerana tsaratsara kokoa tsy ho an'ny Mosesy ihany izany fa ho anao ihany koa matokian'Andriamanitra fa vonona izy hiaraka amintsika mandrakariva misy torohevitra izay entiko amaranana an'izao fiarahantsika izao vehivavy tahaka antsika ihany nanoratra azy boky anankiray izay mitondra ny lohateny hoe afatra ho an'ny tanora dia hoy ny voalaza hoe alohan'ny hatrehana ny andraikitra andavanandro dia tokony hanandratra ny fanahy amin'ny vavaka isika io fanandratana mangina io dia ho toy ny fofomanitra eo anatrehan'ny seza fiandrianan'ilay be voninahitra
ary mandrava reo fandrik'ilay fahavalo. Ny kristianina izay hosoloko hoe ny vehivavy miray fo amin'Andriamanitra dia tsy ho resy, tsy misy afaka mandrava ny fiadanany. Reo tokony tenin'Andriamanitra, nery ny voninahitr'Andriamanitra, loharano kely rehetra dia antoka ho fanavotana antsika. Toy izany ny arahany enoka tamin'Andriamanitra. Andriamanitra ny tokony sady tsy nanary azy tamin'ny andro mahory. Tsy nanary any enoka Andriamanitra ary tsy manary anao ihany koa izy. Mirahasoa anao sy ny tokantranonao. Ianao risakaiza tosahiran-tsaina mandinikany ho avy to tsy mba miadampo manainy ho ampitso milanja irery ty ziogana faly miarabantsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao ny mitiariva ny sabata 10 marsa 2024 ity. Dokotera Andretina Vola no mitondra ny fahasalamana amin'izao ariva izao, mitondra ny lohateny hoe fahasalaman'ny vehivavy miomana oreny. Manatombontsoa zany ny tanora vehivavy fa masana n'izy ireo ako dia manasa anareo iainy fatratra. Izany fahasalaman'ny vehivavy izany dia mila manana hery miasa manginana ara-nofo isika sy ara-tsaina satria ireny hery miasa kely any antsika ireny dia tonga any amin'ny zaza any akibo.
mila fiomanana zany mareny mialoha sy mandritra ny fitondrana ny voaka. Ny sakafo hoaninao, ny toe-ponao, ny toe-tsainao, ny fihetsepo, ny toe-panahy dia misy hery miasa mangina amin'ny zaza ao an-kibo ka maritra izay ho fiainany ho amin'ny ho avy izany. Mialoha ny fanambadiana ary, inona no fiomanana tokony atao? Mila salama ara-batana ny vehivavy mialohan'ny hitondrany voaka. Tsara raha mba manao fizaham-pahasalamana any amin'ny dokotera alohan'ny hitondrana voaka. Na any amin'ny rasazy izay betsaka any amin'ny faritra zany. Rasazy manoro anao ny fitaovana ilaina koa rehefa avy eo. Mila manao analizy na fangalana rà, hijerevana ireo sérologie maromaro ny groupe sanguin anao anaovana bilan complet ihany koa e. Mila manao échographie any amin'ny dokotera koa isika satria io no ahafahana mitily ny tranonjaza, ny ovaire sy ireo mety ho fahasaponana rehetra ao amin'ny taova. Amin'izany fizahana izany dia azo tsaboana izay tsy mety hanimbatsembana ny fipetrahan'ny zaza ary ho fahasalamany koa raha mipetraka izy. Hisoroka ny tsy fahazoana zaza koa izany fijerevana any amin'ny dokotera izany, ny fahafahan-jaza, ny fahafatesan'ny zaza ao an-kibo ary indrindra ny fahasaponan'ny zaza ao an-kibo. Noho izany dia ho fiomanana ara-tsakafo ity zany dia mila manova sakafo indray isika satria ho reny, mizatra sakafo vaovao ary izany sakafo zany dia mila sakafo ampy sy miovaova, sakafo izay feno siratsira izay tsy mampitohana zany fa mampivoaka isan'andro, feno legioma sy riz complet sy isitsika vary complète zany. Ny protéine na ny nofon-javatra végétal dia anisan'ny tena mampiaingo sy tena sakafo ara-dalàna eo ambony vilia zany. Ary manomboka eto zany dia tena hihinana lentilles petit pois isika. Noho izany dia raiso hoano ny acide folique izay omendra sazy atsika na omen'ny dokotera atsika satria tena ilaina ray volana alohan'ny ametrahana zaza izany. Ray volana alohan'ny ametrahana zaza, mbola tsy be voka zany dia efa mihinana an'ity acide folique ity izay acide folique dia anisan'ny ao amin'ny groupe B izay tena ilaina amin'ny fitombon'ny zaza. Ny acide folique dia mandritra ny famoronana le zaza dia efa ilaina amin'ny rà izy io. Ary ny tena ilaina ny acide folique dia izy tokony efa ao anaty ovule alohan'ny hipetrahany ao anaty tranon-jaza ary indrindra alohan'ny fécondation ihany koa. Mety ahatonga fahasaponan'ny zaza teraka manko ny tsy fahampiana antsoina hoe acide folique voalaza teo. Satria rehefa tsy ampy acide folique ny zaza dia mety hiteraka fahasaponana any amin'ny ati-doha, any amin'ny fiforonan'ny taolan-doha sy ny taolan-damosina ny tsy fahampiana ny acide folique. Ilaina koa raha ampitomboana ny fer izay hita any amin'ny tsaramaso, ny petit pois, lentilles izay voalaza teo, any amin'ny tofu, fromage tofu azo avy amin'ny soja zany ary indrindra ireo voan-javatra rehetra avy amin'ny zava-maniry. Misy fiomanana hafa koa tokony atao mialohan'ny voaka. Dia mila manao fanatanjahantena izay tena ilaina mba hisian'ny rivotra tsara any amin'ny ati-doha. Ialana ny sigara raha mbola ao anatiny izany isika ny alcool ary jerevana sy isaina mihitsy hoe roviana ny ovulation ahafahana mametraka zaza ho an'ny mpivady kely zany satria arakaraky ny date d'ovulation ny mahalana ny mahavavy ny zanakao ary kendreo mba ho ara-dalàna ny fomba fiasanao mba tsy mavesatra loatra ny ora iasana. Inona raha no fiomanana ara-panahy alohan'izany voaka zany? Misy tokoa. Ilaina ny fitiavam-bavaka
tena tokony tsy ala amintsika mihitsy ny fitiavam-bavaka. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny fandinianao soratra masina sy ny fianaranao izany dia atonga anao sy ny zaza ho akaikin'Andriamanitra. Ny hafanapo eo amin'ny fanompona izay efa misy anao ankehitriny dia toetra iampita any amin'ny zanakareo ratra izay ihany koa ka mitondra voaka izany reny, rehefa mitondra voaka izany reny izany. Fiomanana mandritra ny voaka indray ary na hoe ny zavatra tokony atao mandritra ny voaka. Sakafo. Ny fahazarana ara-tsakafo alohan'ny voaka sy mandritra ny voaka dia ahatonga fahasalamana ho an'ny zaza izay ateraka. Noho izany, minana sakafo ara-dalàna sy ara-pahasalamana isan'andro. Ny voankazo, ny legioma, ny sakafo izay misy voaniny rehetra zany izay hitantsika eto indrindra ny sakafo be protéine, fantatsika angambany izany, dia sakafo tena mahasalama mandritra ny voaka. Koa safidio ary ny sakafo izay tena matavy, misy sakafo matavy amin'ireny zava-maniry reny dia sakafo tahaka ny noix de coco ohatra, ireny menaka avy amin'ny zava-maniry, ny voan-javatra isan-karazany hitantsika any amin'ny tsena eto Madagasikara zany na ny ampita ihany koa. Misy ireo menaka ara-boajanahary izay tena mahasalama, indrindra ny antsoina hoe acide gras oméga 3 izay tsy mitondra any amin'ny cancer, tsy mahatonga cancer zany, izay tena ilain'ny fitomboan'ny ati-doha. Minana sakafo betsaka fer. Ny fer manko dia manampy amin'ny fitombon'ny zaza ho ara-dalàna, ka izy no manohana ny reserve rehetrarehetra na hoe ny zavatra ao anaty izay ilaina amin'ny fahaterahana. Io fer io zany dia manampy atsika amin'ny fitombon'ny zaza. Sakafo misy fer zao dia ny tsaramaso, ny petit pois voalaza teo aloha, ny lentille, ny tofu avy amin'ny soja, ary indrindra ireo voan-javatra rehetra izay fantatsika. Mandritra ny voaka dia mila sakafo betsaka amin'ny vitamine C. Io vitamine C io dia manampy ny taova mba ahafahan'ny sakafo miditra any anaty ary mampiditra ihany koa ny fer any anatin'ny lalan-drà zany. Ka ny ahitana ny vitamine C dia ny brocoli, fantatsika zany zava-maniry zany, ny voankazo, ny kiwi, ny manga, ny pomme de terre na hoe ny ovy, ny fraise, ny poivron, ary indrindra ny voatabia. Ahitana vitamine C avokoa zany izy ireo. Ankoatran'ny fer sy ny vitamine C dia mila sakafo mitondra acide folique koa ny bevoka, satria ny ati-doha, ny taolan-doha ary ny taolan-damosina dia mandritra ny herinandro izay foronan'ny voalohany zany, alohan'ny akory ary hoe mbola tsy bevoka hitanao amin'ny testa zany, dia ireo taova ireo dia efa miforona mialoha, dia tsy inona izany fa ny ati-doha, ny taolan-doha ary ny taolan-damosina dia vokatry ny asan'ny acide folique. Ka noho izany izay le nitenentsika tany aloha hoe alohan'ny voka dia mila mihinana acide folique hiasorena ny fitombon'izy ireo. Tsarovy fa ny sakafo hoantsika andavanandro dia tsy maharaka izany toana acide folique ilaina izany, fa tsy maintsy mihinana acide folique fanafody mihitsy isika. Mila misotro rano betsaka ihany koa ny bevoka. Tsy jus anefa izany tsy asiana siramamy fa rano tsotra io. Raha olon-dehibe dia 2 litra sy tapany isan'andro misotro 2 vera isaky ny adiny 2 ianao, satria ny rano no mampiditra ireo sakafo any amin'ny vatana ary makany amin'ny zazakely ihany koa mba hitombony. Ny rano ihany koa no manary ireo loto ao amin'ny vatantsika. Raha tsy ampy rano zany tsika dia tsika ireny mitotoana ireny, tsy mikaka zany ny tena marina. Ny rano koa no mahatonga atsika ho maivamaivana, madio ary miaro amin'ny fitohanan'ny kaka zany
ary dia mampiala atsika amin'ny resaka menamena sy mety mivontovonto rehetra ny rano. Tena ilaina ny rano fa tadidio fa tsy mila sakafo be sira isika, tsy mila sakafo be siramamy isika, sao de hoe ratsiana siramamy, ratsiana inona koa briky, ratsiana vinaigre, tsy mila an'izany isika, tsy mila matavy be loatra ihany koa tsika fa lasa stressé, tsy voatery kizitina ny bevoka fa mety ho falifaly. Mila sakafo ara-dalàna zany isika, mila fitafiana ara-dalàna ihany koa zay manaraka ny toetrandro na ho anao zay bevoka na ho an'ny zaza zay ho ateraka. Tadidio zany ny daty aterahanao voalazany amin'ny échographie zany hoe amin'izao ny DPA de ohatrohatr'izay koa ny akanjo vidiana ho an'ny zaza. Mandeha matetika eny anivon'ny zavaboary, mila mandeha eny satria rehefa mandeha eny amin'ny natiora isika de tsarovy fa ny masontsika dia mijery loko mahafinaritra, ny mangamanga, ny maitsomaitso, ny sofintsika maheno fahanginana, maheno rivotra, mahatsiaro madio sy mahita masoandrotsika rehefa nivon'ny natiora. Inarany zavatra tena tsy azo atao mandritra ny voka dia tsy mahazo mihinana ronono manta ianao, mety hampivalana anao zany. Mety hisotro kafe ianao, be da be ny voka-dratsin'ny kafe. Ny alcool tsy azo sotroina, tsy tsara ny mifoka sigara satria vao mifoka ianao de mifoka koa ny zanakao de efa fantatsika mifetraka an'izany sigara izany eo amin'ny zazakely sy ho amintsika ihany koa. Tsy de tsara ny hoe nihinana fanafody ranona tamin'ny bevoka de iny ianao fa hisotro mangidy na hihinam-panafody hafa ihany koa, samy manana fahasalamany ny tsirairay avy. Aza atao mafy loatra ny sport na ny fanatanjahantena, misy limitiny zany io rehefa bevoka ianao. Tsy de tsara loatra ny mandeha avion ary indrindra koa tsy de tsara ny taninandro be loatra. Hiditra eo amin'ny toe-po tokony ananana mandritra ny fitondrana voankarytsika. Misy toe-po tokony ananana iomanantsika zany ry zandry malala isany. De ny toe-po sy ny toetrany reny mandritra ny voka de hifindra amin'ny zazany ekipo. Tena mifindra. Ianao izay manana fironana ratsy mandritra ny voka de hiepitany amin'ny zanakao zany ny fironana ratsy izany rehefa teraka izy. Ary azagaga tsika raha hoe maninona ny zanako ohatr'izao, tena izaho mihitsy io tamin'ny mbola kely. Reny kizitina ianao de lasa zaza sorena lava sy kizitina no tonga eo. Reny malahelo lava de sasa malahelo, tena tsy misokatra mihitsy n'ilay zaza. Reny miteny ratsy sanatriavina, aza misy ane izany. Inona raha ny tena toetra takiana amin'ireny mitondra voka? Eto zany de mila miaino tsara isika. Amporosihantsika mba ho miramirana, falifaly, ravoravo mandrakariva mba hifindrany amin'ny zanatsika zany sa tsy zany? Amen. Reny mahalala onona fa tsy hoe mihinana briky be ray, mihinana fary raiso, mihinana voasary makirana be sakay de misy akony ho an'ny fahasalamanao zany. Reny mijoro amin'ny foto-kevitry ny fahamarinana, tazomo fahamarinana rahavavy. Reny tia manampy ny hafa, manao soa amin'ny mpiarabelona, toy izy zany. Reny mazoto, tsy hoe bevoka ianao de eo am-pandriana ianao dado, medite. Fa mila mihetsika ianao mandra-pahateraka. Reny tia mamaky boky sy mianatra, afaka miofana tsara ny reny bevoka, afaka mandeha, mbola afaka tsara izy mandra-pahatonga 6 volana ho teraka izy anga vao tena tsy afaka mamaky boky sy mianatra fa raha mbola azo atao de mianara foana. Reny tia mozika sy mihira, ny reny bevoka mihira sy tia mozika de ny zanany koa betsaka manana fijorona vavolombelona izany tia mihira sy tia mozika, mahafinaritra e. Reny tia mandohalika mivavaka, zany tsara indrindra. Amporosihako ianao reny malala mba handohalika na de bevoka ary. Inona no fiainana ara-panahy mandritra ny voaka? Efa voalazantsika teo hoe mivavaka. Fa ny soratra masina de manambara fa misy hery miasa mangina amin'ny ara-panahy ny zaza ao an-kibo rehefa mivavaka ny reniny. Hamaritra ny fitiavam-bavaka sy ny fitiavana zava-panahy zany. Ny fahazaran'ny reny mandritra ny voaka de ho lasa fahazaran'ny zaza rehefa teraka izy. Reny tia vavaka, zaza tia vavaka.
ho hitanao tonga de ohatrany mahay mijoro vavolombelona zany zanakao rehefa eny amin'ny 3 ans 4 ans iny izy tia vavaka tia mamaky teny reny mpandinika soratra masina tamin'izy bevoka zaza teraka avy eo a zaza mazoto mianatra ny tenin'Andriamanitra ratra zay reny mazoto mihira zaza tia mitera an'Andriamanitra ny tantaran'ny Jaona mpanao batisa no ampy amehezantsika n'izany tantara rehetra zany. Elisabeta raha nitondra voaka ny Jaona dia anisany nangataka fanamasina mba ho tonga vavolombelon'i Jehovah izy hitory ny afatra ary fantatsika fa Jaona mpanao batisa irery ihany no nitory filazantsara fa na babo olona maro teo amin'i Jesosy maro dia maro teny amoron-dranomasina nanao batisa maro zany lehilahy zany voatokana ho an'i Jehovah tsy zany ve ny tsara indrindra hoe zaza voatokana ho an'i Jehovah andeha any an-danitra. Ao amin'ny boky anankiray hoe Vœux ministerieux of Eileen en paragraphe 371 372 dia fitinitsika hoe ny foronana avy amin'ny ratsy dia tsy azo resena intsony. Raha reny zany miteny ratsy manana fomba ratsy mandainga lainga mamono manaikitra manondritra ny voka misy an'izany ene raha tsina manaikitra ny vady no tsy normal zany mety misy zavatra tsy ampy zany ao amin'ilay reny matoa izy manaikitra izany mety tsy ampy vitamine mihinana brique izy dia mety tsy ampy fer dia jerena reny olany reny entina any amin'ny dokotera zay ny hoe mandeha any amin'ny dokotera tsika mandritra ny voka fa tsy mijanojana any amin'ny renin-jaza fa rehefa bevoka dia manantona toeram-pitsaboana tsy azo resena intsony ny ratsy avy amin'ny foronana amin'ireny bevoka. Ao amin'ny boky anankiray ihany koa antsoina hoe Testimonies for the Church ao amin'ny page 382 dia mamintona ihany koa ny momba ny fisakafoanana tsara. Tsy voatery sakafo matavy be zany no anao mandritra ny voka na sakafo marikivy izy tsika teo na sakafo be siramamy fa afaka mihinana sakafo tsotra dia mora teraka ihany koa. Ao amin'ny boky anankiray ihany koa hoe Testimonies for the Church ihany ao amin'ny page 382 ihany koa dia hoe mila tandremana ny fomba fiakanjo na ny fiakanjonao mandritra ny voaka zany na ny akanjon'ny zazakely izay hoentiny rehefa teraka izy. Tiako tadidinao eto am-pamaranana ny teny hoe repose REPOSE fanalavana ny R relaxation mirelaxa tsara respiration miaina tsara exercice mila manao fanatanjahantena pensée mila mieritreritra tsara mianatra tsara miofana tsara manana pensée positive ozy izy na zavatra miabo manana fitaovana ampy ianao entinao miatrika an'izany voka zany silence mila fahanginana fiadanam-po mandritra ny voka farany dia hoe eau et alimentation mila misotro rano ara-dalàna mba ahafahan'ny taova madio tsara ary indrindra ahafahan'ny taovan'ny zaza miasa ara-dalàna ihany koa ary ny sakafo dia ilaina mba hitombon'ny zaza sy mba ahafahan'ny reny mivelona ara-dalàna mba ho tonga ara-dalàna amin'ny aterma ozy izy ny fitenenana izany voka izany. Tsarovy fa lova fa amin'ny Jehovah ny zaza ary tsy afa-miala amin'ny Jehovah isika amin'ny zavatra rehetra apetrao-bavaka ny fiainanao raha vavy mety miomana amin'izany voaka izany ianao ankehitriny na efa mitondra zaza ihany koa mivavaka anao izay ary amin'ity teny ity atao am-pamaranana ao amin'ny salamo izay nisoratan'i David fa 5:20 andininy faharoa amby roapolo salamo 55:22 dia misy anteny izao hoe apetrao amin'ny Jehovah ny entanao ary izy no anoana anao tsy avela ny angozogozo no marina. Rehefa mitondra voaka itsika mitondra entana kely zany atao anaty kibo ato dia tsarovy fa tsy ianao no tena mitondra an'io fa Jehovah mitondra an'io apetrao aminy zany enta-mavesatra aza matahotra fifaliana anie zany hoe mananjanaka izany ary tsarovy fa izy no anoana anao ary dia mirary tokantrano sambatra ho anao izay miaino izany ary fifaliana koa an'izay rehetra ny aino androany voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.
faly miarahabatsika tsirairay avindray a tratr' izao takariva folakandro sabata izao. Izaho dia Razoely Sonerina Honoré, mpikaroka momba ny fambolena efa misotro ronono. Mikasika ny fambolena ara-pomba voajanahary zany no entiko amintsika amin'ity takariva ity. Ao anatin'izany no ilazako fohifohy amintsika mikasika izany fomba fambolena voajanahary zany. Ilaina mirindra manko ny tontolo voajanahary ka ny fitantanana izany mba tsy ho voakorotana no tena fototry n'izany fambolena voajanahary zany. Tsara ho an'ny mpamboly ary ny mahafantatra momba ny fiainan'ny nofon-tany izay voleny sy ny fikajiana ny tsiro-tany, ny fiarahamonin'ireo zava-maniry miaraka amin'ny fikajiana ny rano ho aminy. Raha nanamboatra izao tontolo izao manko Andriamanitra dia nataony mirindra sy milamina izany. Noho izany, isika izay milaza fa mpanaraka azy dia tokony hanaraka tsara ireo lamina rehetra izay efa napetrany ary anisan'izany ny fomba fambolena sy ny taozavatra. Tsara ary ny mahafantatra ireto lalàna fototra mifehy ny fomba fambolena voajanahary reto. Misy ny fisorohana mialoha izay tsy maintsy ataontsika. Fifidianana ny tany volena sy ny fikarakarana azy mialoha ny ambolena. Fampiasana ireo karazam-boly mahataty aretina. Fampivadiam-boly eo amin'ny toerana iray. Fifantombiasam-boly eo amin'ny toerana iray. Fitondrana zezika eo amin'ny tany izay hovolentsika. Fanaovana araka ny tokony ho izy ny fomba fambolena. Ao anatin'izany ny fanarahantsika ny diarim-pambolena. Fanarahantsika ny karazam-pambolena manaraka ny dian'ny volana. Ary ankoatr'izay fikojakojana ny tany sy ny voly. Fifidianana ny tany volena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Jerena aloha raha toa efa nisy voly teo, sao dia nisy aretina na betsaka bibikely. Tsy maintsy dorana aloha io toerana io mba hamonoana ny mikrôba sy ny atodin'ny biby izay nisy tao. Raha be ahi-dratsy dia tsy maintsy vonoana ary dorana ihany koa. Eo amin'ny toerana le ho ambolentsika io zany ny dorana. Raha toa ka toerana mora dibo-drano dia atao aloha izay ahatonga azy ho azo volena tsara. Ohatra fitondrana dolomia eo amin'ny toerana io. Ilay dolomia amin'ny fambolena no ataontsika fa tsy dolomia ny fanaovana trano. Fampiasana ireo karazam-boly mahataty aretina. Ohatra, miainga avy amin'ny fahafantarana fa ny zava-maniry matanjaka dia tsy mora andarana aretina. Misy ohatra eto tsaramaso. Tsaramaso mena kely dia tsaramaso mainty dia anisany tsaramaso izay tsy mora andairany aretina sy ny bibikely izy io. Misy karazam-boly manko araka ny voategniko teo mora andairana aretina ka mila mitandrina tsara tsika rehefa mividy masom-boly. Noho izany dia fampiasana masom-boly voafatina ary azo antoka ihany volena ary ny tena tsara ary. Na raha ianao na ianao mihitsy no manokana masom-boly ho volenao dia azonao antoka zany ny masom-bolinao fa tsara ary atokana anaovana toerana manokana mihitsy rehefa ohatra hoe anao masom-boly ianao. Raha toa ka masom-boly tsy fantatra fiaviana manko ny volenao eo dia tsy maintsy manisy fanafody ianao alohan'ny ambolena azy. Misy fanafodim-biby sy aretina ho lazaiko atsika amin'ity takariva ity. Ohatra, ny olom-panjay madinika. Inona no ataontsika amin'izay? Tefrosé voatoto 1 kilao atao anaty rano 5 litatra dia arona ifangaro tsara dia fiazana avy eo afafy eo amin'ilay voly eo misy olom-panjay zany. Raha ohatra ndraika aretina mandazo maitso, mpahazo ny voly io manko izy ity matetika. Ary ny ravina ny tena asiny ary mifindra amin'ny alalan'ny rano izy io ka raha vao tsy hitatsika aingana dia mifindra amin'izay voly eo amin'ny tambolontsika eo ary aingam-pifindra be
ka tonga dia marary ary tsy sy azo raisina ny volo zay tratrany. Ongotana ny volo marary dia dorana avy hatrany atao lavitry ny tanimboly, tsy aparitaka amin'ny sisim-boly sao mifindra amin'ny voly hafa. Misy aretina anankiray olazay koa dia mandavenina. Ny tongolo indray ny tena tratran'ity aretina ity. Rakotra vovoka fotsy ny ravi-tongolo rehefa amin'ny andro mafana sy le maina be iny zany ny tena tratrany. Ka ny zavatra ataontsika amin'izany dia maka rano-tainomby vavy tsika sy taretra ary lavenina no ampiasaina. Afafy isaky ny tapa-bolana io fiarovana io. Satria mbola fiarovana zany le izy, mba tsy hatonga antsika hoe rehefa vola izy vao apetraka dia aleo arovana zany. Dia mirary antsika ahita fahombiazana amin'ny fambolena izay ataontsika. Makasitraka tompoko.
tsy izay rehetra no kinendry dia tanteraka voko va ny fomban'olon-kendry dia fahaiza mankato ka iononako rirako zay rehetra tolotrao ve fanao anyeny aiko ka inty ao anjaka ny fanaiko tontolo no voatokana hoanao voakady sy voakolo eo ambany helatra ka iononako rirako zay rehetra tolotrao ve fanao anyeny aiko ka inty ao anjaka ny vomadiko eto anio ny tsy vadika aminao ka tafio fomadio ny fiainanjalakao ka iononako rirako zay rehetra tolotrao ve fanao anyeny aiko ka inty ao anjaka ka inty ao anjaka mivavaka amin'ny andro farany Faly miaravantsika rehetra indray amin'izao famaranana ny sabata izao. Mino aho fa nanao fanandramana manokana isika vehivavy ny ankohonantsika ihany koa tamin'izay hoe fiarahana tao anatin'ny vavaka manokana ny vehivavy izay. Koa androany dia amaranantsika ity herinandro izay niarahantsika teto ity dia aoka ho azonao antoka fa ny vavaka dia familana an'Andriamanitra anambarany drafiny eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao koa andehary isika ndao hiaraka hivavaka izy. Jesosy malalo misaotra anao satria nandritra ity herinandro ity izay dia tena nahatsapa fa
rehefa samanao fanandramana miaraka aminao izahay amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainanay dia ianao ihany koa efa miandry anay te aneo ny voninahitra ao amin'ny fiainanay fa izahay no mbola misalasala izahay no mbola be programa ny tenanay manokana fa tsy miantsampy any amin'ilay vahaolana maharitra koa amin'ity androndroany ity ary dia ampafantaro anay ny sitraponao amin'ny fiainanay tsirairay avy ary matoky sy mino izahay fa iseho amin'ny fiainan'ny vehivavy iseho amin'ny tokantranonay tsirairay avy ny voninahitrao satria hanapa-kevitra izahay hanao fanandramana manokana amin'ny firaisana aminao. Tonoana saingatana amin'i Jesosy Kristy samy vavaka izany. Amen. Ny tantaran'ny fitarian'i Josoa tao ireny fampitanany renirano Jordana dia manohy mampianatra antsika momba ny vavaka hatrany. Ary rehefa niditra mifaritry ny tany Kanana zareo tamin'izay fotoana izay dia namakivaky teo anelanelan'ny rano misasaka roa tahaka n'ilay efa niainany tamin'ny niaraka tamin'i Mosesy dia tsy nahafantatra firy momba ny ady izy ireo fa izao nahatoky kosa izy. Nahatoky kosa izy fa Andriamanitra dia omba azy ireo. Zavatra niseho rehefa nanoloana anazy Kanana nefany dia misy olona ngeza be hitany teo, mpiady mahery. Ary jereny ilay toerana fa tena vonona hiaro azy, miaro an'ilay miaramila sy ny tanàna izany. Manao ny manana fiediana maro isan-karazany ilay tanàna, ny soavaly zareo dia efa vonona hiady, be dia be izany sary hitan'ireto zanak'Israely ireto. Milaza nefa ny ao amin'ny Deutéronomie 7 manasa anao hijery ny voalaza. Deutéronomie 7:1. Deutéronomie 7:1 hoe lehibe sy mimanda manakatra ny lanitra ny tanànan'ireo Kananita. Natao hampitahotra izay rehetra mitady hiditra ankeriny izany izany zavatra izany, izany tahatrano mimanda miezinezina izany. Dia ny ray tetika ny foko Kananita rehetrarehetra isan-karazany tao izany hoe tsy maintsy raha iresintsika ireo Hebreo ireo izay mikasa amin'ny fomba mazava hoe tsy maintsy azonay ny tany Kanana. Mila fanampiana manokana i Josoa ary fantany tsara ny toerana ahitana an'izany fanampiana izany. Miala tao an-tompo izy, nanatona ny tompo izy tamin'ny vavaka manokana. Tampoka teo dia niseho teo anatrehan'i Josoa ny mpiady mahery. Ilay mpiady mahery sady lava ny ranjanana, nitondra fehediana ary nanana fahefana. Taitra Josoa tamin'izay fotoana izay. Dia niteny izy hoe namanay fahaenao sa namany fahavalonay? Mahaliana tokoa fa ilay mpiady izay tsy iza fa ny tompo mihitsy dia tsy miady antokon'iza na iza fa mametraka ny tenany ambonin'ny mponina rehetra, ambonin'ny tany ny filazana. Antsotra manao hoe izao dia komandiny miaramilan'iza, miaramilan'i Jehova. Andriamanitra izany tsy mba mitanila ka hoe iretsy ihany no valiko na retsy ihany no henoko. Rehefa fantany Josoa tsara hoe aiza no hiantsampy dia niantsampy tamin'ilay ray be fitiavana izy dia tonga dia ilay komandiny miaramilan'i Jehova mihitsy no tonga teo. Raha jerentsika ny tantara ao amin'ny Josoa 4:4. Nampatsihivon'i Jehova ny Josoa izany teo amin'ity tantara ity, tahaka ny efa nataony tamin'i Mosesy taona maro lasa izay, fanontany izay hijoron'i Josoa
dia masina ankehitriny. Ary tamin'izay fotoana izay dia gako Josoaka dia niankoaka tamin'ny tany avy hatrany izy dia nivavaka izy. Teto izany Josoa dia tsy hoe tonga dia tamy izy hoe Andriamanitra reto ny planinako reto dia ahoana ny eritreritrao mahakasika ny reto. Tsy nanantona ny Jehovah niaraka tamin'ny planiny izy izany hoe izao ny andravahantsika ny Jeriko. Tsy nangataka fankatoavana na fankasitrahana tamin'ny hafa izy. Tea fantatra fotsiny izy hoe inona ny sitraponao Jehovah inona. Satria dia niankohaka tamin'ny tany izy tamin'ny mponoana tamin'izay fotoana izay tamin'ny mpanajana. Dia izao no teneniny hoe manaiky ny baikonao o Josoa. Inona no lazainao amin'ny mpanomponao? Inona no lazainao amiko? Vonina ve ianao? Inona ny tianao ataon'i Jesosy amin'ny fiainanao? Manatona azy. Aza miaraka amin'ny planina benao fa manatona azy amin'ny mpitiavana. Manatona azy amin'ny fonao efa vonina ny atolotra azy tanteraka io. Impiry moa isika no manantona ny tompo miaraka amin'ny drafitra efa nomantsika tokoa? Na lisitry ny fangatantsika na hevitra ny amin'ny fomba hanatanterahana iraka iray izay antenaintsika fa ankasitrahan'Andriamanitra. Mahalana no iankoafantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fanajana tanteraka tahaka nataon'i Josoa teto. Sy ny faneketsika izay rehetra mety ho baikony. Raha miteny antsika izy hoe izao ny tanterao. Dia indraindray isika vao miteny ka zao ange, sao dia mba zao e. Indraindray isika dia tsy te hanaiky mihitsy ara. Saingy tarotsarovy fa vao maika tsy araka ny mahazatra ny zavatra iseho. Satria rehefa nanao an'izay Josoa, rehefa nivavaka i Josoa, dia Andriamanitra indray izany izao ny nanolotra tetikady, nanome fahiratan-tsaina ho an'ny olombelona. Ary tamin'izay fotoana izay dia zavatra hafa no nasain'Andriamanitra nataon'i Josoa. Nasainy nandeha nanodidina ny tanàna ny Jeriko ireo vahoaka ireo tamin'ny pahanginana. Mandeha isan'andro i Josoa sy ny miaramila rehetra, nandritra ny 9 andro ary dia niverina tany an-tobo fotsiny ny miaramila rehefa avy eo nanao diabe tokana. Izay no nasain'Andriamanitra tao. Nangina dia nanatanteraka ny zavatra nasainy nitanterahana. Indraindray ianao dia misy fotoana ianao te hihoatra izany hoe inona koa ny dikan'izao e? Aiza koa izao ny valin'izao? Fa teto nandritra ny 9 andro, nangina, niodidina ny Jeriko miaraka amin'ny miaramila, ny vahoaka rehetra dia miverina any an-tobo fotsiny rehefa avy eo. Rehefa nanohy ny aino an'i Jehovah Josoa dia toa hafahafa tokoa ny toromarika ho amin'ny andro 7. Satria dia izao no voalaza ao amin'ny Josoa 9:4 sy 5. Josoa 9:4 sy 5 hoe ho didino impito ny tanàna ary aoka ny mpisorona samy hitsoka ny anjomara. Ary rehefa manao feo lavareny ny anjomara mafy renareo dia hanakora mafy ny olona rehetra ka dia hirodana amin'izay ny manda ny tanàna ary hiakatra samy hizotra ho amin'izay hitsiny avy ny olona rehetra. Zay ilay baiko. Zay ny andro 7 dia hiodidina impito ny tanàna ary dia hitsoka ilay trompetra rehefa le mandavana amin'izay le fitsovana ilay trompetra dia hiorakoraka ny olona rehetrarehetra. Ary rehefa avy eo dia hirodana ilay manda. Ahoana no mety ho nasetrinao ireo toromarika ireo? Mety nisy angamba hoe
eritreritra hoe tory lalana feno fanesoana re zany. Mety misy mieritreritra hoe tsy andresy lahatra ny oloko anao zavatra toy izany mihitsy a, mihaizan'ny olona eo a. Eto ny baiboly dia milaza amintsika amin'ny teny fohy ny fomba namaliany Josoa izany baikon'Andriamanitra izany. Izao no voalaza ao amin'ny Josoa 5:5-10 tapany 2 hoe dia nataony Josoa izany. Zay. Dia nataony Josoa izany. Mazava ho azy fa araka izay nambaran'Andriamanitra azy mialoha ny vokany izay efa notenenin'Andriamanitra azy. Dia nirotana amin'ny mandan'i Jeriko, niditra tao an-tanàna ny lehilahy amin'ny Israely dia nandringana ny mponina tao dia tonga tanteraka ny tenin'i Jehovah. Novaliany soa ny finoany Josoa sy ny fankatoavany. Ankehitriny raha tianao ny anao an'izany fanandraman'i Josoa izany ho zava-misy marina eo amin'ny fiainanao dia izao mihaino ny feon'i Jehovah. Manaova fanandramana miaraka amin'ny Jehovah ary tanterao ny zavatra izay teneniny aminao. Dia ho hitanao fa izy zavatra izay tsy takatry ny sainao ho ataon'i Jehovah eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Ny vavaka izany no drafitry ny lanitra ho amin'ny fahombiazantsika, tsy misy ankoatr'izay. Manosika an'Andriamanitra anao zavatra amin'ny vavaka avy amin'ny fofeny filana sy finoana. Andeha isika hianatra ny fomba vavaka. Aoka isika hivavaka mihoatra noho ny taloha. Aoka isika hanantena zava-dehibe avy amin'ilay Andriamanitsika feno fangorahana sy famotrampo. Andao hivavaka isika. Andao hivavaka ampinoana ary avelao ho adidin'Andriamanitra ny vokatra rehetra. An'Andriamanitra io. Raha matoky ianao dia tena hiditra an-tsehatra izy ary eny amin'ny voninahiny. Tsy ho ela. Ary tena tsy ho ela raha vavy, tsy ho ela raha nadahy. Ny vavaka ataontsika amin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny alalan'ny maso, ataontsika amin'ny alalan'ny maso ny finoantsika ankehitriny dia ho tonga fiderana an'Andriamanitra izay ho hitantsika mifanatitra tava amintsika mandritra ny mandrakizay. Ary izao ny teny amaranana izao fiarahantsika izao ao amin'ny Deutéronomie 5:7-20. Deutéronomie 5:7-20 hoe indro efa nampahitany Jehovah Andriamanitsika ny voninahiny sy ny fahalebiazany isika. Ary efa rentsika ny feony avy tao amin'ny afo. Toa efa hitantsika androany fa Andriamanitra miteny amin'ny olona nefa velona ihany isika. Te aneo ny voninahiny eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tia tompo isika hanao fanandramana manokana eo amin'ny fiarahana aminy. Ary tsarovy fa rehefa renao izay feom-pitiavana miteny aminao, mandidy anao, maniraka anao izay dia ho hitanao ny lalana izay anokafan'ny tompo andehananao. Ny lalana izay nitiany tompo alehanao. Hitanao ny asa soa izay nataon'i Jesosy rehetra teo amin'ny fiainany izay tiany ho tohizanao ankehitriny. Ho hitanao ny fanandramana am-bavaka nataon'i Jesosy niaraka tamin'ilay ray be fitiavana. Satria na teo amin'ny hazo fijaliana ary izy dia mbola mipolotra ny vavaka satria efa fantany fa tsy maintsy mandresy izy satria tafaray amin'ilay ray be fitiavana. Zasainao ihany koa. Raha manao fanandramana manokana isika ny amin'ny firaisana amin'ilay ray be fitiavana dia azo antoka ny fandresentsika. Koa ny tompony ahitahanao sy ny ankohonanao. Tsy maintsy mandresy miaraka amin'i Jesosy ianao sy ny zanakao. Ny tompony ahitahany fitadiavanao amin'ity enemany ity dia izy no hitari-dalana anao amin'ny zavatra rehetra izay mikasainao. Fa izao ho etoa ao amin'ny zavatra rehetra dia ho hitanao fa izy ny anokatra ny varavarana izay efa miandry
ho anao ny fitahiana rehetra ny lanitra. Amen. Andriamanitra rainay tsara fo masina indrindra ny an-danitra eo. Atolotra ho anao irery any ny dery, ny laza, ny saotra, ny voninahitra mandrakizay. Tena resy lahatra izahay Jesosy eo, fa mananay hevitra hiheverana anay tokoa ianao. Manana fomba tsy takatry ny saina hanafahana anay amin'ny gejany izao fiainana izao izay mahatonga anay rotoroto, mahatonga anay tsy hanana fotoana milamina hivavahana fa dia atao maikamaika, vetivety. Jesosy io, hampianaro izay Jesosy hivavaka. Handany fotoana maharitra amin'ny firaisana aminao. Hampianaro izay mba hametraka tsangam-bato isan'andro ao am-pondro, ao an-tsainy sy ao am-pondro zanaka ireo. Ary hanoratra ho tantara ny fitahiana ny raisinay niaraka taminao. Misaotra manokana ny amin'ireny fanandramana mahafinaritra ireny Jesosy, satria tena tsapanay azonay antoka ny fiarahanay, ny fisakambinanao anay. Fa aokary amin'izao sisa izao, hijoro fa volombelona ao anao izahay. Hijoro fa tena velona ianao, mitantana anay ianao, ary mbola miaino ny fitalaonay mandrakariva ianao. Koa handalo enemana vaovao indray izay, ny fitahianao ania ho aminay tsiraray avy. Ny fanahinao masina avy ao amin'ny hevitra masina indrindra ne, hanilo sy hanazava amin'ny fisainanay, ka hifikitra aminao mandrakariva izahay. Hifikitra amin'ny teny fikasanao izahay, hizara ny teny fikasanao amin'ny hafa izahay, ary hitondra ny hafa eo tongotrao Jesosy. Amin'ny andranao Jesosy Kristy eo, no irina saingatahana samy vavaka izany. Amen.